mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramirabantsika rehefa manatratra ity talata fa 7 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny salamo faraika amby enimpolo. Salamo faraika amby enimpolo dia ny voalonga hatramin'ny fahavalo. Aminaran'i Jesosy. Enoy ny fitarainako Andriamanitro, tandremo ny fivavako. Any am-paran'ny tany no iantsoko anao raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avo ka tsy tratro, fa aroko ianao sy tilikambo mafy ansirako ny fahavalo. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho. Aoka hialoka eo ambanin'ny fanomban'ny elatra aho. Fa ianao Andriamanitro efa nandre ny voadiko. Efa nomenao ahy ny lovany izay matahotra ny anaranao. Halavao ny andron'ny mpanjaka. Aoka ny taona ny ahatratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy. Famindrampo sy fahamarinana no tendreo hiaro azy. Ka tia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay mba hanefako isan'andro ny voadiko. Ray masino, manomasinana ny fahamarinana ny teninao no ho fahamarinana. Amen. Rehavana salamo izay nataon'i Davida, ity salamo mofinaina ho antsika ity. Salamo izay miantoraka amin'Andriamanitra, mitaraina amin'Andriamanitra, mifona amin'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra ary mangataka fitahiana, mangataka fiarovana, mangataka fanandratana, fisondrotana amin'Andriamanitra. Isan'ny ataontsika hoe ady hevitra matetika mitranga tamin'ity taonjato faraparan'ity izany, nanaovana koa tamin'ny taonjato faharoapolo, vokatry ny fitsokan'ireo karazana ataontsika hoe fivavahana maro samihafa, niady hevitra momba ny hoe inona ny taloha, inona ny eo aloha eo amin'ny fiainana kristianina, ny fahateraham-baovao ve sa ny finoana. Marina fa mety amintsika kristianina tsotra, na ataontsika hoe tsika sarambabem-bahoaka ny kristianina dia mety tsy hametraka aza fanontaniana izany, satria mety amintsika dia tsy dia misy fahasamihafana loatra raha ohatra ka hanazava ity salamo ity mantsika. Dia mety tsy hipetraka loatra amintsika izany fanontaniana izany hoe inona ny aloha, ny fahateraham-baovao ve sa ny finoana. Tsorina fa ny taonjato faharoapolo izany dia tanjaka be ny atao hoe théologie évangélika. Raha miteny hoe évangélika isika dia évangélika daholo izany ny protestanta na ny tahaka izany, amin'ny lafiny ara-pilazantsara. Fa raha miteny tsika hoe évangélika dia tsy hoe tsy ara-pilazantsara akory ny hoe tsy évangélika. Fa nisy andro karazana fiangonana izany izay mipoitra teo aoriana nivohy hoe zahay ara-pilazantsara fa ireo fiangonana teo aloha tsy ara-pilazantsara. Zay nahatonga an'ilay hoe évangélika. Ka rehefa nipoitra ny ataontsika hoe ny fironana évangélika tahaka ny ohatra hoe ry Billy Graham, Reinhard Bonnke, be deaibe ireo ao anatin'izany mouvement évangélika izany, mouvement pentecôtiste, mouvement ny ataontsika isan-karazany teto ambonin'ny tany. Dia izay nanome toerana no antsoina hoe fibebahan'ny tsirairay. Fibebahan'ny tsirairay nanome ary fibebahan'ny tsirairay no eo ihany efa hatramin'ny andron'ny Calvin fibebahan'ny tsirairay. Fa le hoe fahateraham-baovao izay nipoitra tany États-Unis, born again, naterahana indray miainga avy amin'ilay Jaona toko fahatelo. Resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Hoe maha-kristianina dia izao tsy maintsy ateraka indray hoy ny olona. Tsy maintsy ateraka indray izay vao atao hoe kristianina. Ary mipoitra mandrakariva hitantsika amin'ireo mouvement évangélika ireny, ireo mouvement nitaiza tanora maro isan-karazany ka niorina teo ambanin'ny teo ambonin'ny fotom-pisainana évangélika dia nametraka foana fanontaniana hoe ianao ve efa nateraka, ianao ve efa nateraka indray. Izay fanontaniana loatra tsy mipetraka tamin'ireo fiangonana réformé na fiangonana katolika na fiangonana protestanta na luterana, tsy dia nametraka izany fanontaniana izany loatra. Ataovy hoe na tamin'ny andron-dra salamy io na tamin'ny andron'ny ataovy hoe aty amin'ny 100, 70, 80 sy tsy nametraka izany satria tsy izany ny zava-dehibe tamin'ny ataontsika hoe
fiangonana réformé na ny protestanta tranay fa rehefa nipotra kosa ny ataontsika hoe nyreo evangelika dia mipotra zay fanontaniana zay hoe anao ve fa nateraka ianao ve fampanandray an' Jesosy ve anao tsy hoe diso tsy hoe diso zany fanontaniana zany fa tsy nahazatra fotsiny satria samy hafa ny fomba fijery ny antsoiny hoe fibebahana raha ohatra ka amelorina zao anazavantsika ny ty salamy fa raika ambinipolo ty dia matsidika kely ny saotra masina tsika mamaza ny fanontaniana zany tsara koa mantsy ny somary irosotsika amina zavatra lalindalina koa satria karazan-drazana rehefa mahita reo karazana fampianarana sy toriteny isan-karazany retserotsika renay de manjary tsy mahay manavaka hoe inona moa zany no mahasamihafa anay inona ny mahasamihafa anay inona mahasamihafa ny mpitandrina anay inona mahasamihafa mopera anay inona mahasamihafa ny presbitera anay am'reny karazana mety ho mpitoriteny be de be mipotra etsero reny tsy hoe ratsy akory izy reny tsika tsy ny tsara fa tokony fantatrao fotsiny mampiavaka anao hoe inona ny maha-protestanta anao inona ny maha-katolika anao inona ny maha-kristianina anao ahafahanao misafidy rehefa avy eo hotsika hoe raha ivirenako kely efa nontaniana ny hoe inona ny taloha ny fahateraham-baovao ve sa ny finoana ny fahateraham-baovao ve ny taloha zany hoe ny maha-kristianina raha tsoroko de hoe inona ny taloha za tonga kristianina vo nino ve lazaina azy ho lazana azy sa hoe za mino vo tonga kristianina zay zao tsotrotro koa zay fanontaniana zay raha ohatra ka ampiasa lay tenitsika amina hoe ny fahateraham-baovao ve ny lasa loha sa ny finoana misy teolojiana anankiray antsoina hoe teolojiana protestanta mbola any izy antsoina hoe Daniel Marguera izy io an dia mpampianatra teolojia tao amin'ny faculte de théologie Lausanne nanoatra boky anankiray izy raha tsy diso a le Dieu des premiers chrétiens boky efa tranainay azy satria efa any amin'ny roapolo taona anoany mahery io boky io na dimy roapolo taona anoany namoany azy fa mametraka karazan-drazana fanontaniana izy eo anatin'io boky io manao hoe avy aiza ny finoana iza no mitondra ny finoana ao anatin'ny olona fanapaha-kevitry ny olona ve le izy sa ateraky ny fanahy masina ao anatin'ny olona ve le izy sa inona ny mahatonga ny finoana ao anatin'ny olona mametraka fanontaniana izy fa mamaly any moa izy ao anatin'io boky io raha ohatra ka hotsika raha ohatra ka kristianina tsotsotra fotsiny de manao inona koa azy raha fanontaniana zany zany ve tsy tokony mandeha ho azy fa tsy mandeha ho azy zany rehefa tena jerena amin'ny fotom-pinoana dia raha ohatra ka miverina misaotra masina tsika mamaly lay fanontaniana hoe inona ary ny taloha ny maha-kristianina ve aloha ny fanavaozan'ny tompo a ho tonga kristianina ve ny aloha zay a vo mino sa ny finoko ve ny lasa alohan'ny maha-kristianina nino aloha ve vao tonga kristianina sa tonga kristianina vo nino raha ohatra ka jerena dia tsy resaka kronolojia zany aloha ny valin'ny fanontaniana tsy hoe iza ny taloha sa iza ny erina fa mety miara-tongo reo mazava ho azy mety miara-tongo reo ny valiny tsy hoe tsy resaka kronolojia zany hoe tsy resaka fotoana hoe tonga ny anankiray de zay vo amin'ny anankiray tsy zay loatra fa mety misy zavatra miara-tonga eo fa izao ny anankiray no niteraka ny anankiray mazava tsara mety miara-tonga ny hoe ny fahateraham-baovao sy ny finoko an' Jesosy ny fahateraham-baovao sy ny fahatokiako an'Andriamanitra ny fahateraham-baovao sy za miankina amin'Andriamanitra araka ny ataon'ny salamy fa raika ambinipolo eto miara-tonga reo fa izao raha miara-tonga reo de zao misy any ny niteraka sy misy ny nateraka ka ny niteraka de zao ny fahateraham-baovao na de miara-tonga reo zany hoe za zany a nandray an' Jesosy a satria tokam-pandraisana san'ny tompo nandray an' Jesosy a satria kristianina satria vita batisa de zao tonga mino a fa na dia niara-tonga tato amiko ary reo dia nisy niteraka ny anankiray niteraka ny ombonana ataontsika hoe reo teolojiana rehetra ary ny saotra masina de manazava an'izany amitsika protestanta réformé de zao ny voalohany no niteraka ny faharo inona lay voalohany ny fahateraham-baovao no niteraka ny finoko zany hoe za nateraka Kristy nateraka Andriamanitra no ny asany fanahy masin'Andriamanitra de tonga zanak'Andriamanitra aho de mino aho rehefa avy eo
tsy fotoana ho a io zany tsy hoe resaka fotoana hoe 10 sekondra sa heritaona ny elanelany tsy zay loatra fa ny ara-tonga ary reo fa ny fahateraham-baovao ny lasa aloha azo vaintsika amin'lafiny alatsoatra masina aloha izy raha ohatra ka mamakytsika ny jaona voalohany a toko fahadimy jaona voalohany toko fahadimy de zao ny tenin'ny jaona amin'anaran'i Jesosy andiny voalohany zay rehetra mino fa Jesosy Kristy de naterak'Andriamanitra ary izay rehetra tia izay niteraka de tia izay naterany koa averina tsara zay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy de naterak'Andriamanitra zay mino de naterak'Andriamanitra raha ohatra ka somary miditra landalina kely sika amin'ny lafiny ataontsika hoe grammaire nanoratany Jaona azy de raha miteny izy manao hoe izay rehetra mino passe au pistéon zany hoe raha miteny izy hoe izay rehetra mino passe au pistéon de zao io teny io a dia ny tanisainy amin'ny ataontsika hoe fitanisana matoa teny hoe participe présent actif rehefa miteny tsika hoe participe présent actif dia milaza hoe zavatra izay milaza zavatra zay atao ankehitriny nefa mbola mitohy zany hoe mitohy atao zao izy action présente zany continue zany hoe ataotsika zao fa mbola mitohy tsy hoe vita eo izy fa mbola mitohy zay mahatonga azy hoe participe présent actif zavatra atao ankehitriny de mbola mitohy zany hoe raha jaona zany miteny hoe izay rehetra mino de zao zany io zavatra ataotsika zao fa mbola mitohy io de zao ny teny ny tohiny io manao hoe naterak'Andriamanitra izy zay mino zany io le hoe régénération io le hoe tonga fahateraham-baovao zay mino de naterak'Andriamanitra le naterak'Andriamanitra dia raha jerena ny teny grika amin'ny tena noratany Jaona azy mihitsy ny asantsika eto ektoteo gegenetai rehefa miteny izy ektoteo gegenetai indicatif passif parfait passif io zany hoe milaza zavatra efa lasa fa ny akony de ankehitriny zay ny indicatif parfait passif amin'ny grika zavatra natao tamy lasa zavatra efa vita saingy ny akony na ny vokany de mitohy amin'ny ankehitriny inona zany lay asa efa natao tamy lasa kanefa mitohy amin'ny ankehitriny lay naterak'Andriamanitra itsika naterak'Andriamanitra zany de asa efa natao fa mitohy amin'ny ankehitriny ary inona ny tohy ny ankehitriny de le finoana any Jesosy ny finoana any Kristy mazava zany ny tenin'ny Jaona io raha amin'ny lafiny grammaire de manao hoe izay rehetra mino dia vokatry ny fahaterahany nohony vokatry ny naterak'Andriamanitra isika de lasa mino ny akon'izany de tsotra inona moa zany zavatra lavabe zany manina miditra zavatra lalina tahaka zany ny dikany de zao ny hoe naterak'Andriamanitra isika dia tsy effort tsika zany tsy itsika niezaka fa rehefa miteny hoe naterak'Andriamanitra de grâce de fahasoavana zay le hoe Andriamanitra no niteraka atsika de asany fanamasina zay tsy nisy asa tsika zay na kilo oatra ny tirakoara zay le hoe naterak'Andriamanitra asan'Andriamanitra madiodio asan'Andriamanitra kalalahana le hoe naterak'Andriamanitra zany de zao fahasoavan'Andriamanitra fa ilay finoana kosa dia vokatry zay hoe isika naterak'Andriamanitra zay mahatonga atsika manao ny hoe batisany zaza satria tsika resy lahatra fa ny régénération ny lasa alohan'ny finoana na ny foi de zay mahatonga atsika manao batisany zaza ny hoe lay ny fahateraham-baovao no miteraka ny finoana tsy ny finoana no miteraka ny fahateraham-baovao fa ny fahateraham-baovao no niteraka ny finoana raha ny finoana niteraka ny fahateraham-baovao de zao tsy fahasoavana tsotra le fahasoavana fa lasa le fanapahan-kevitra ao zany satria ny finoana de fanapahan-kevitra na inona za mino Jesosy metraka fanontaniana manao hoe mino va ianao fanapahan-kevitra ao zay fa ny fahateraham-baovao fanapahan-kevitra Andriamanitra noho zany dia izay ny mahatonga atsika manao batisany zaza
Itsika zany raha miteny manao hoe inona ny aloha de zao zany ny fahasoavan'Andriamanitra niteraka ny fanapahan-kevitrytsika. Ny fahasoavan'Andriamanitra nahatonga atsika nanapa-kevitra ino na de miaraka tonga aza ny fahateraham-baovao sy ny finoana de zao ny asan'Andriamanitra no niteraka ny asan'olombelona. Ary azavainy tsônina io a raha io tsy miova mihitsy Jaona voalohany toko faharoa andininy fa sivy amby roapolo, Jaona voalohany toko faefatra andininy fafito dia iresahany Jaona io grammaire io resahantsika teo ihany a no hoe ny fahamarinane ny rarine zany rehetra zany dia ateraky n'inona avokoa ateraky ilay fahateraham-baovao. De afaka malala inona mahatonga an'izany rehetra zany ity salamo zay eto ampelantanantsika ity, salamo zay mampifikitra atsika amin'Andriamanitra, ny fifikirantsika amin'Andriamanitra nge isika tia an'Andriamanitra io ange isika mitodika amin'Andriamanitra io ange conséquence vokatra ange io ange tsy hoe za tia an'Andriamanitra za mizakazaka mahatsiaro aho hoe za Andriamanitra ao aminao no misy ny fiainana, za Andriamanitra mivavaka fa mila famonjena, za Andriamanitra resy lahatra fa ao aminao no misy ny fiainana, tahaka nataon'i Davida eto manao ento any amin'ny vatolampy aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay, zany etaeta rehetra zany de zao conséquence vokatra zany dia vokatry n'inona vokatry ilay fahateraham-baovao nataon'Andriamanitra ao anatintsika. Matoa tsika zany tia mivavaka, matoa tsika mivavaka, matoa tsika mitodika amin'Andriamanitra de zao satria tsika efa nateraka Andriamanitra. Satria mantsika mifampitsara manao hoe ka eny ka inona moa reny ve de mba mpivavaka reny ve de zao tsy ry havako. Zay mahatonga Jesoa manazava an'io, Paoly moa manazava an'io koa. Jesoa de entitra mihitsy ny teny manao hoe tsy misy olona mahay manatona zany raha tsy efa Andriamanitra no nataona azy. De hoy Paoly tsy misy olona mino an' Jesoa zany raha tsy efa asan'ny fanahy masina. Zany hoe lay régénération. Isika afaka manatona an'Andriamanitra io, isika tonga makao am-piangonana io de zao fahasoavan'Andriamanitra io. Zay mahatonga atsika tsy afaka mihitsy mitsara na iza na iza. Inona koa ny alehan'ireny aty am-piangonana aty? Inona koa ny dododondreny aty? Marina fa mety amin'ny lafiny moral mety hitanao hoe ohatrany tsy de milamina loatra ny toetrandry olona reny efa inona ny aleha aty am-piangonana aty? Manana an'izany toetra zany tsika satria tsika olombelona. Fa izao raha amin'ny lafiny ara-potim-pinoana amin'ny ara-tsaotra masina de zao tena tsy misy olona afaka manatona an'Andriamanitra afa-tsy amin'ny alalan'i Jesoa rery ihany, afa-tsy amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra rery ihany. Matoa zany ny olona anankiray afaka mivavaka, matoa ny olona anankiray matoa isika afaka midododo ao amin'Andriamanitra de zao tsarovy fa asan'ny fanahy masina zay. Aza mieritreritra za manao hoe ka ny fanahy masina raha tsy niteny tamin'ny teny tsy fantatra tsy manana ny fanahy masina, raha tsisy fahagagana teo amin'ny fiainako tsy manana tsy nandray ny fanan'Andriamanitra, raha tsy ohatra ka nangovotra be aza izay moa ny dikany teny hoe quaker tany am-pentoana, ny quaker sy ny frezy de manao hoe izay nandray ny fanahy masina de mangovotra tokoeky mangovongovotra. Satria misy zany reo fironana evangelika be de be hitantsika eto ambonin'ny tany hoe zay rehetra miteny amin'ny teny tsy fantatra, misy fahagagana, misy zavatra maro isan-karazany, misy mitomamy be, misy ara-mandoa, ireny rehetra ireny zay vo asan'ny fanahy masina. Tsy hoe mandany reny tsy ho asan'ny fanahy masina isika fa ny ilazana hoe ny olona midodododo mivavaka mangataka an'Andriamanitra de tsy asan'ny fanahy masina de diso. Fa na iza ny afahantsika manatona an'Andriamanitra de tsy ny herintsika, tsy avy amintsika mihitsy no mahatonga atsika tia vavaka, tsy ny fiezahantsika mahatonga atsika tia an'io baiboly io, tsy ny fiezahantsika mahatonga atsika tia mihay ny toriteny, tsy ny fiezahantsika mahatonga atsika tia mihay ny hira-pivavahana, tsy ny fiezahantsika mahatonga atsika tia an'Andriamanitra. Fa asan'Andriamanitra mahadiodio noho izany de zao ny afatra de zao matoa anao mitodika amin'Andriamanitra, za Andriamanitra apio am'ty asako ty de zao ao ambany fahasoavan'Andriamanitra ianao. Niza afaka miantoraka amin'ahatsiaro hoe za Andriamanitra mila anao eo amin'ny fiainako, za Andriamanitra very raha tsy eo ianao, za Andriamanitra
azariana fa ataovy miaraka aminao mandrakariva rehefa manana an'izay fotom-pisaina an'izay ianao dia izao ny devoly tsy manana an'izany. Ny devoly tsy mitona ny olona mihitsy hanatora an'Andriamanitra. Ny devoly tsy mitona ny olona hitodika amin'Andriamanitra. Fa rehefa ao anatintsika zay etaeta zay de zao ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra. Satria lay régénération, lay fahateraham-baovao tsy avy amintsika akory io fa avy amin'Andriamanitra madidio, avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo de mahatonga io no mahatonga finoana rehefa avy eo. Raha vao ny finoana no lasa aloha averin'Andria mandeha indray hoe raha vao ny finoana no teraka ny fahateraham-baovao de lasa foana ny fahasoavana. Tsy hoe tsy ilaina le finoana, marina fa tsika protestanta de resy lahatra amin'ny hoe sola fide. Fa ny sola fide tsika mifamatotra amin'ny régénération. Tsy tokony adoroana mihitsy zany. Zay mahatonga ny hoe marina fa tsy niresaka ny fahateraham-baovao Lutera na i Calvin na i Zwingli, saingy ny finoana zay resahantsika amin'ny hoe sola fide de zao ao anatin'ny famatotra amin'ilay hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra, mifamatotra amin'ny hoe fahasoavana. Mampahery anao reto Isalama fa raika ambinipolo ty. Mampahery anao amin'ny hoe matoa anao afaka manao tahaka ny Davida hoe ianao Andriamanitra efa nandre ny voadika. Na de mandalo zavatsarotra ianao de zao, mandalo zava-manahirana tahaka ny Davida ary ianao de zao matoky fa le fahasoavan'Andriamanitra efa ao aminao. Tsy hoe satria mandalo zavatsarotra ianao de tsy ao ambany fahasoavana intsony. Tsy hoe satria ianao kivikivy, mety tsy nahomby tamin'ny fanadinana, mety mandalo fahasarotana amin'ny asa, tsy de tsaratsara ny fahasalamana de zao tsy eo ambany fahasoavan'ny tompo. Tsia teny eo ambany fahasoavan'ny tompo ianao. Zay mahatonga anao miantoraka amin'Andriamanitra. Zay mahatonga anao manam-pinoana fa mamaly vavaka Andriamanitra. Saingy ny fizahan-toetra lalovana, ny fahantrana mety lalovana, ny tsy fisiana mety lalovana, tsy zany akory no midika hoe tsy ambany fahasoavantsika. Fa midika fotsiny zany fitezananao iorina bebe kokoa, midika fotsiny zany hoe fitomananao hiasa bebe kokoa. Afaka malala mampahery anao ary eto Davida amin'ity salamy ity zay nataony hoe Andriamanitra dia mihaino vavaka anao satria ianao efa naterany tamin'ny alalan'i Jesoa, satria ianao efa nodioviny tamin'ny alalan'i Jesoa, azany fanadiovana zany tsy niankina taminao fa niankina tamin'ny rery ihany. Efa vita batisa ianao, tsy niankina taminao zany fa niankina tamin'ny hazo fijalian'ny Kristy rery ihany de aza misalasala, aza manaiky ampisalasalany fampianarana maro isan-karazany hoe tsy manana an' Jesoa ianao, tsy manana fanamasina ianao. Fa izao teny efa manana ny fanamasina ianao amin'ny fotoana atserovanao fa hoe za mila anao Jesoa, za tia anao Jesoa, za abio Jesoa de izao ao ambany fahasoavan'ny tompo ianao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina zay manazava aminay fa tsy toetra voajanahary na maha olombelona anay ny mahatonga anay afaka miantoraka aminao, fa asan'ny fahasoavanao. Tsy toetra mandeha ho azy aty anatinay tompony mino fa ateraky ny asa mahagaga ny fanahinao aty anatinay, ateraky ny antsonao, ateraky ny fifidiananao anay, ateraky ny famelan-keloka natonotro anay, maimaimpona tao amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. De ampahirizy zay tompo ao anatin'ny sarotra. Tehirizy zay tompo ao anatin'ny sarotra, ataovy mahatoky anao, aza velanao hisalasala, aza velanao hitodika tsiaro, fa ataovy miankina aminao Andriamanitra. Ataovy resy lahatra fa ambany fahasoavana izahay. Nateraka ao zahay ny amin'ny Jesosy zanakao. De amarino aminay tompo izao vavaka nataon'i Davida izao. Ento ho any amin'ny vatolampy izay avo izahay. Arovo zahay. Ataovy mitoetra amin'ny vatolampy avo ka tsy azony raha tsitraketrahina ny fiainanay. Ampahirezi ny finoanay satria izay miankina aminao, satria izay efa nateraka ao, satria izay zanakao. Tompo de amin'izao mbola herinandro fananafahanandro vitsivitsy zao de ataovy miorina amin'ny fahasoavanao zahay. Ampahirezo, tehirizo, ataovy faly manananao Andriamanitra, ataovy faly amin'ny fiainana isanandro satria zanaky ny fahasoavana, zanaky ny famelan-keloka, zanaky ny fifaliana. De ataovy maharitra amin'ny asa tsara,
jereo ny tokantranonay tsirairay avy, ny tokantrano zay rehetra mpanaraka zao mofinaina izao trotronay am-bavaka Jesoa mba hitoerany fiadanana, hitoerany fahasoavana. Alaza velonao izongozona amin'ny mahazanaka ao azy fa ataovy maharitra amin'ny fanompona ininona hitondranao azy. Jereo ireo marary Jesosy ny tokantrano any, jereo ireo manana olana, jereo ireo manana ady am-panahy, takatry ny tananao, hitany masonao, enoy ny vavaka, enoy ny sentiny fo, zay misalasala ampioreno, iorina aminao Andriamanitra. Saotra Jesosy, amen.